Etona dia mbola maneho fisaorana hatrany amin'ny fédération-ny football zany amin'ny nazahoantsika ny toeram-boninahitra na anaram-boninahitra zany eo amin'ny izay fitantanana ny CAF zay eto Afrika. Isaorana manokana aloha satria araka ny voalaza hoe efa ny fanampy ny fédération marobe teto Afrika, ny fanjakana malagasy koa nanampy ny andriamatoa filohan'ny CAF amin'izao fotoana isika vahoaka malagasy sy ny haino aman-jery noho izany voninahitra ho antsika malagasy sy ny firenena zany. Eto ny tenako dia mbola manao antsoavana koa hoe ho an'ny mpitondra, ho anay tompona andraikitsy mba hitodika manokana amin'ny sport dia andao hifanolotana sy hifanolotanana foana izay no zava-dehibe ary mitsodrano an'izay mpitarika andemen'andriamatoa Amady amin'ny hijery aina vao amin'ity football ity satria izay dia hitatsikaritra ary kritikan'ny mpakafy ny baolina kitra fa toa miandanja ny sport football zany eto amintsika. Eto anefa ny dia manaotsy remarque ihany hoe tsy maintsy mifanome tanana dia manana vision tsika mijery lavitra tomono antsika zany ny sy ny andriamatoa Amady izay filohan'ny CAF ka andao hijery lavitsika ho an'ny football. Tsy misy mamenatra no miteny hoe ezaka marobe no efa vita, ny lesoka ho atao atsaraina, ny tingana izay anatsarana izany tsy maintsy miandarana fa tsy ho vita indray mandeha ary farany dia mitodika manokana fitonam-panjakana izay mbola anaovako antsoavy foana hoe mifanolotanana dia ho jerintsika izany ny ampandroso ny football malagasy.